eny amin'ny seranatsiambony Tomasina izay ihany moa mampametra-panontaniana ny maro kosa hoe manahoana ny fizotry ny lavanty ao amin'ny seranatsiambony Tomasina ka dia nitondra fanazavana mahakasika an'izay indrindra raha moa ny tale jeneraly ny tsy faditseranana ity. Tsara fantatra angambany dia maninona moa no misy ny lavanty a? Ny lavanty a dia ahafahana manalalaka ny toerana zany zay hipetrahan'ny entana mba tsy hitoby ela loatra ao anatin'ny seranana na ny seranam-piaramanidina koa. Ka izy zany a dia 5 andro aorianany natongavany eo amin'ny seranana anankiray na ny seranam-piaramanidina anankiray dia miditra amin'le antsoina hoe dépôt, mise en dépôt izy zany a dia 9 andro aorianan'io le mise en dépôt io indray izy no azo atao lavanty. Zaiko tsara hoe azo atao lavanty fa tsy mbola atao lavanty akoatra. Zany hoe rehefa aorianan'ny 7 andro izy zany dia atao lista amin'izay amin'izay entana izay azo atao an'le lavanty. Noho izany zany dia farafa aingany dia izay 7 andro zay le izy. Fa miampy ny formalité rehetrarehetra satria raha ny teo aloha zany dia atao lista izy dia rehefa avy eo dia tsy maintsy mbola alefa publiena any amin'ny journal officiel intelo no fanisy dia zay vao azo atao ilay lavanty. Ny zavatra amin'izao fotoana izao izay eritreretinay zany dia ny hoe mba aleo ho ajanona le mandeha makany amin'ny journal officiel fa anaovana le antsoina hoe publicité suffisante, zany hoe hojerevana zany iza daholo ireo gazety sy ny télévision dia alefany aminy le avia na lavanty mba aingana an'izy eo etsy an-daniny fa indrindra koa mba ahafantarany ny maro anisa le fisin'le lavanty. Ka izay moa raha vao manao an'izay dia tsy maintsy mbola hovalina le texte ao anatiny dia efa manamboatra an'izay zay. Ny zavatra anankiray izay nampisy problème koa raha ohatra ka Tomasina manokana moa no resahana dia hitanareo angamba fa nisy entana be dia be no nitobo tao nanomboka tamin'le crise tamin'ny 7 reny. Izay no somary ohatrany hoe lasa olan'ny Tomasina zany satria reo entanareo dia tsy fantatra moa na hoe ahoana na ahoana fa dia hiazakazahany olona maromaro. Dia nefa etsy an-daniny eny koa ilay chambre de commerce izay tokony ametrahana an'le entana satria le mise en dépôt tokony any amin'ny chambre de commerce. Le chambre de commerce tsy maharaka koa satria tsady tsy misy ny sécurité no tena tsy ampy le toerana izay ametrahany an'le conteneur. Mivokatrizay nanjary lasa tena milora be zany le lavanty. Ka nizatra ny eritreretina zany amin'ny ty faran'ny taona ity na farafatarany vao manomboka mihitsy ny taona ho avy dia ny hoe ny anaovana an'le mise en dépôt zany antsoina hoe sur place. Zany hoe raha tomobile zany dia ohatra hoe any amin'ny SMMC any le izy natao mise en dépôt ary ohatra ka conteneur dia tonga dia any amin'ny terminal conteneur ny MIC TSL.